mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minonitra antsika izao rakizy. Mahafinaritra neny mianatra lesona ny mamerina lesona. Efa vonona daholo ny ankizy kely, efa mahazo toerana daholo. Eny ary tahorintsika ifampiarahaba aloha ary aorianany isa 3 dia mifampiarahaba tsika. Isa 2 3. Manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao manaona tompoko manaona ny zaza minono kely le voateraka kely iny koa manaona nefa le bebe kely manaona zoky manaona dada sineny manaona ny olona rehetra ao an-trano. Eny ary andeha tombokontsika ary ny fotoana dia petraka tsara ary akambana ny tanana ahotrika ny loha akipy ny maso vavaka antsika. Jesosy malalo ihany lesona indray zahay. Tahia zahay mba zaza endry tsy nitapatapa tsy tomanomany fa endry tsara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary lesona voalohany andao miaraka mamerina fa efa mahay. Lesona voalohany manasitrana zazavavy iray i Jesosy. Tsy anjery mangataka aho mba ho salama ane ianao. Tsara be efa manomboka mahay zazakely. Bravo fefa mahay lesona ny ankizy kely. Tantaran'iza moa no tsika iny? Tantarany Jairo. Jairo dia olona niasa tao amin'ny fiangonana, tao amin'ny sinagoga. Fa rehefa tonga tao izy rakizy sahira-tsaina be mihitsy izy. Malahelo ange Jairo tsy mahavita asisy fa marary ange zanany. Zazavavy kely marary. Malahelo be Jairo. Ahoana ary ty? Tsarony fa misy an'izay Jesosy zay mahay manasitrana, nanasitrana jamba, nanasitrana malemy andeha hitady an Jesosy. Lasa Jairo nandeha nitady an Jesosy. Io fahitan Jesosy mitsika amin'ny olona rehetra Jesosy dia miresaka amin'ny olona rehetra Jesosy. Lasa izy nakeo amin'ny Jesosy dia hozy izy hoe Jesosy andao mba ho any tranonay fa marary ange zanako. Andao mba sitrano izy, andao mba ataovy salama ny zanako fa mampalahelo ange izy Jesosy. Dia enara hoy Jesosy dia lasa Jesosy nandeha ho any tranon'ny Jairo. Kanjo teny an-dalana rakizy fanena tamin'ny mpanompony Jairo dia hozy le ankizy hoe aza manahirana an Jesosy fa efa maty ange zazakely. Efa maty izy.
zaitra be jairo dia nalahelo be. Dia ozy izy Jesosy hoe aza malahelo jairo aza mitomany andaontsika ho any. Dia laza zareo nakany an-tanàna. Tefa tonga tany an-tanàna mitomany n'olona fa malahelo be daholo fa maty olona zazavavy kely. Dia ozy Jesosy tamin'izareo hoe aza mitomany aza mitomany fa andao jerevantsika izany. Io maman'le zazakely mitomany koa izy. Dia ozy koa Jesosy hoe aza mitomany fa andaontsika ho ao. Io le zazakely mitsotra be eo ambony fandriana, tsy maheninina intsony ange izy, efa maty ange izy. Nakeo aminazy Jesosy dia ndraisin'i Jesosy ny tanany. Dia ozy izy Jesosy hoe ry zazavavy mitsangana. Dia nisy aina le zazavavy kely dia nihiratra rakizy ny masony dia niarina izy. Dia nitsiky tamin'i Jesosy le zazavavy dia nitsiky tamin'le zazavavy koa Jesosy. Dia ozy izy Jesosy hoe dada sy neny io ny zazakely. Faly be rakizy mamany satria velandray le zazakely. Dia faly be koa rakizy jairo satria nitsangana tamin'ny maty ilay zazavavy kely. Dia nomena sakafo ange izy. Dia ny sakafo ange izy dia sitrana. Rakizy Jesosy mahay manao zavatra mahafinaritra, mahay manao zavatra tsara be ho antsika i Jesosy. Dia Jesosika mila manampy ny namantsika ihany koa, mila mampahery ny namantsika ihany koa tsika tahaka nataon'i Jesosy tamin'ity zazavavy kely ity. Dia ozy le zazavavy kely tamin'i Jesosy hoe Jesosy misaotra anao fa sitrana ange zaho efa velona indray nge zaho zao afaka miaraka miriri amin'ny ankizy. Rakizy Jesosy mahay zavatra rehetrarehetra. Jesosy rakizy tia antsika, isika ihany koa dia tokony ho tia namantsika. Raha misy marary namantsika dia mandeha mamangy azy tsika, dia mivavaka ho anazy tsika, dia mitsikitsika aminy isika. Mahafinaritra ny lesona rakizy andeha ho farana antsika ary ny lesona satria efa azontsika tsara ny tantara. Andeha averina ary lesona voalohany, manasitrana zazavavy iray i Jesosy. Tsy anjery mangataka mba ho salama ianao. Eny ary andeha aritsika ifanaveloma fa vita ny lesona ao ary ao aorianan'isa 3, isa 2, 3. Tia mifanaveloma veloma veloma, tia mifanaveloma amin'ny herindray. Veloma tompoko amin'ny herindray izany. Indray ilay sabata fitsaharana miaraka amin'Andriamanitra dia faly be izy miaraka amintsika amin'izao anio izao. Dia izahay koa faly mamangy antsika rehetra, tafaraka daholo isika rehetra andao ary ifampikopakopa tanana manahoana daholo dia izao koa hiaraka hisaotra an'Andriamanitra koa isika fa miaraka amintsika izy dia akambano ary ny tanana hiaraka vavaka ange isika ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao no fikarakaranao anay sady mety miaraka aminay mandrakariva ianao indrindra rehefa sabata toy izao dia hiaino ny teninao indray izahay dia omeo fahendrena daholo ny mpiaino rehetra mba hakatoy ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantara dia manao hoe mahiratra aho. Misy tantara mahafinaritra be indray ity mahiratra aho. Izy ary ny tenin'izany teny izany ho arahantsika ny tantara rehefa avy eo dia hitantsika hoe izy ary no ny tenin'izany. Fa hianatra tsy anjery aloha isika dia voasoratra ao amin'ny Jaona 7:5-20 ny tsy anjerintsika manao hoe zavatra iray aloha ihany ny fantatro
jamba teo aloha mahiratra aho zao. Tsara be le tsy anjery andao nge veritsika zavatra iray loha ihany ny fantatro. Jamba teo aloha mahiratra aho zao. Bravo! Dia andao ary anaraka an'izany tantara tsara be zany tsika e. Indray mandeha nahita lehilahy jamba trano fony voateraka Jesosy. Mipetraka teo amoron-dalana izy io. Nangataka vola kely tamin'ny mpandalo. Tsy mba nanome vola azy anefa Jesosy saingy nisy zavatra tsara lavitra noho ny vola nomeny azy. Nandora tamin'ny tany Jesosy dia nanao feta fotaka ary nahosony tamin'ny mason'ilay lehilahy. Mandeha hanasa ho any amin'ny fariny Siloama ny masonao ho Jesosy taminy. Dia lasa raha lehilahy ka nanasa ny masony. Nisy zava-mahagaga nitranga tamin'izay. Raha vao niala tamin'ny masony fotaka dia nahiratra izy. Mba halafo sara-tsaina ange ny hafaliany e. Dia ahoana koa ny fahagagan'ny fianakaviana rehetra tonga tany an-trano izy tahaka ny olona hafa mihitsy izy zao. Na ireo mpiara-monina taminy aza tsy nino hoe ilay jamba ihany ty, tsy tiva ilay nipetraka nangataka. Hoy ny fanontanian'izy ireo, izy tokoa ty. Hoy ny sasany, tsy izy io fa tahaka azy fotsiny ka. Hoy kosa ny sasany. Tsy nahandry izay ilazana tamin'ireo olona ireo izay nataon'i Jesosy taminy ilay lehilahy. Izaho tokoa ilay jamba hoy izy. Jambatra ny fony voateraka ary tsy nahita hatramin'ny androany. Fa misy lehilahy atao hoe Jesosy nanositra fotaka ny masoko dia naniraka hanasa ny masoko tany amin'ny fariny Siloama. Lasa nakany tokoa ary nanasa ny masoko ka noho ny afaka ny fotaka dia nahiratra. Nentin'ireo mpiara-monina amin'ny sasany tany amin'ny mpanapaka jiosy raha lehilahy. Saingy tsy nino izy ireo hoe Jesosy no nampahiratra azy. Sady te andre olo-kafa zany koa dia nampanatsoana ny ray aman-drenin'ilay lehilahy. Zanakareo va ity? Ho fanontanian'izy ireo. Ity ve ilay nolazainareo fa teraka jamba? Ko nahoana no nahiratany izao? Natahotra ireo mpanapaka jiosy ny ray aman-dreny raha lehilahy ka tsy tahamaly ny fanontanian'izy ireo. Koa ihany anefa izy mivady hoe zanakay tokoa io ary fantatray fa jamba tanteraka izy saingy tsy fantatray velively izay nahiratany sy ny olona nampahiratra azy. Anontanio izy fefa lehibe, aoka izy nilazany amin'ny tenany. Ilay lehilahy kosa nefa tsy natahotra an'ireo mpanapaka jiosy ireo mihitsy. Velom-pisaorana izy noho ny zava-tsoa nataon'i Jesosy taminy ka tsy afaka niangina. Nambarany tamin'ireo mpanapaka ny nahasoran'i Jesosy fotaka ny masony sy ny nandehanany nanasa izany tany amin'ny fariny Siloama. Norohan'ireo mpanapaka jiosy tao amin'ny sinagoga raha lehilahy noho izany. Raha nandre Jesosy fa voaroka tao amin'ny sinagoga ilay lehilahy dia lasa nitady azy izy. Io ny fotoana voalohany nahitan'ilay jamba ny olona nanasitrana azy. Nahitan'i Jesosy nitsika izy dia mba nitsika tamin'i Jesosy koa. Nandohalika teo amin'ny lohan'i Jesosy izy. Nisaotra noho nanasitranany azy. Tsy ho adinoina ovinanoviana iny fotoana iny. Ary tsy nitsahatra nanambara tamin'ny olona ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy izy. Manonona ny fahasoavan'i Jesosy mandrakariva rakizy ho anareo tsirairay avy tafahoaneto indray isika amin'ity sabata mahafinaritra izay nomeny natao hitsara antsika ity. Manoloana nefa dia faliko itsika satria afaka hiaraka mitina eto ny lohahevitra. Ny lohahevitra fahaefatra no andeha rahantsika mamerana ka izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe tafody indray. Tafody indray manana
lesona tiana ho ampitaina ao amiko so aminao ange Jesosy ao anatin'izany loha hevitra izany dia izao hoe tsarofa rakizy fa manompo an'Andriamanitra tokoa isika rehefa mizara ny fitahiana rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny hafa. Ak'izany no iriany Jesosy ho azy ianao ka nahatonga azy nampianatra antsika nandritra ny herinandro iny ny tsy anjery izay ny rahantsika nahita tao amin'ny Genesisy 3:30 andao ange rahantsika mameriny manao hoe efa nanisy ho ahy Andriamanitra ka manambe aho. Efa nanisy ho ahy Andriamanitra ka manambe aho. Genesisy 3:30 tadidinao ve ny mihira ity iray ity? Izao manana saribakoly roa ianao nefa tsy manana. Na iny fampizarany fitahiana ihany inge Jesosy Jakoba no ny farany rakizy. Niverina tany an-tanindrazany mantsy Jakoba. Andriamanitra no nandidy azy ianao izany. Somary sahiran-tsaina ihany izy satria tsaroany Jakoba inge ny fomba namitany any Esau tamin'ny namarotany fizokiny taminy. Tsaroany namitany andrainy mba hahazahoany tsotra ny manokana tokony ho any Esau. Mbola tezitra amiko ve izao Esau? Nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra rakizy Jakoba. Nandefa andiana anjely anankiroa ary Andriamanitra. Ny iray ny aloha azy ary ny anankiray kosa tao aoriana mba handeha hiaraka aminy. Dia nandefa hiraka hiarahaba Esau ary Jakoba. Izao no lazainao amin'ny Esau tompoko. Hoy ange ny teniny tamin'ireo hiraka. Izao no lazain'ny Jakoba mpanomponao. Ary dia nasainy antso any Esau hoe Esau tompoko ange ireto mpanompo ireto e. Izany no amatarany Esau fa tsy hitaky ny anjara lofany velively ange Jakoba. Nitondra vaovao nampiorokoditra nefa ireo hiraka rehefa niverina. Indro Esau efa nanatona azy ireo niaraka tamin'ny 400 lahy. Hamelo tokoa ve Esau? Hoy Jakoba nanontany tena. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra indray Jakoba. Nampitondra hafatra ho any amin'ny Esau ary izy. Avy eo niaraka amin'ny biby maro atao fanomezana. Izao no nasainy lazain'ireo hiraka indray. Manaraka anay ao aoriana ao Jakoba mpanomponao. Ny alina io dia nalefan'i Jakoba ny fianakaviany sy ny fananany rehetra hamakivaky ny renirano antsoina hoe Jaboka. Nijanona samy rery taty aoriana nefa izy ka dia tafahoana tamin'Andriamanitra teo amin'ny toerana anankiray rakizy. Nitolona tamin'ny anjely anankiray izy nandritry ny alina. Niangavy ny fitahiana izy. Avy eo ka nandray izany. Ny ampitson'io dia hitan'i Jakoba Esau miaraka amin'ny 400 lahy izay taminy nanatona azy. No sarasarain'i Jakoba faingana angeraka izy ny fianakaviany. Nampiarahany tamin'ny reniny ny zanany. Ary izy kosa no nandeha talohan'izy rehetra. Raha mbola lavitra azy Esau dia efa niakoaka tamin'ny tany ange Jakoba. Dia nandroso ihany sady niakoaka indray. Impito angeraka izy no nanaovan'i Jakoba izany mandra-pifanenany azy ireo akaiky dia akaiky any Esau. Rehefa nahita an'i Jakoba nefa Esau dia niazakazaka nanatona azy ka namihana mafy azy. Sady nanomboka nitomany izy roa lahy. Azo antoka fa nahatsiaro maivamaivana tsy nisy toy izany ange Jakoba. No ny afaka kelikely anefa dia nanatona Esau. Iza daholo reto olona miaraka aminao reto ry Jakoba? Ireo no ankonana nomeny Jehovah. Rehefa nanao fifankafatarana teo izy ireo dia nanontany Esau ahoana ny amin'ireto zavatra rehetra nalefanao aloha ireto? Inona ny hevitrireo? Dia namaly Jakoba hoe fanomezana tolotra anao avokoa ireny rahalahyko. Tiako fantatrao fa mila ny famondram-ponao sy ny famelanao ahy aho. Efa betsaka ihany ny fananako ry Jakoba, fa azoniny ianao. Hoy ange Esau namaly, sady namaly azy tamin'ny mpahalehim-panahy. Niangavy azy ihany anefa Jakoba, tsy aza manao izany, raiso ireny fanomezana tolotra anao e. Amin'ny
amin'izany no hahitako fa tena namelahy marina tokoa ianao ary nitay Andriamanitra ka tsy manan-jafa mahory aho. Tena naiky ny andray ny fanomezana ihany Esau rakizy noho ny farany. Hoy izy noho ny avy eo, andao aingana amin'izay tsika re, andeha hiaraka aminao aho. Misaotra anao aho Esau, ho Jakoba nakasitraka azy, saingy mila mandeha miadana kokoa ange izahay. Marobe mantsy ny zanakay sy ny biby fiompinay mbola kely. Aoka re, isy olona ampiarahako aminareo hoy izy Esau. Avelao amin'izao ihany ho Jakoba, Jehova hiaro anay tahaka nefa niarovany anay nandritra izay taona rehetra izay. Dia niainga ange Esau ka nandeha aloha. Nanaraka tsy moramora avy taty aoriana kosa Jakoba sy ny ankonany ary ny biby fiompiny. Tonga tao Sekema izy ihany zareo rakizy Sekema izay any amin'ny tany Kanana, tany-drazan'i Jakoba. Na dia efa dodina ho tonga tao Kanana azy izy, dia ny zavatra nilain'ny fianakaviany aloha no nitadiaviny voalohany indrindra. Rehefa tena manompo marina ny hafa isika rakizy, dia hijery manokana ny zavatra ilainy izy ireo ihany koa isika. Manahoana daholo indray ary sika tanora zandrany, ndao indray ary sika hiaraka hamidina ny lesona faefatra. Averintsika ary ny lohateny sy ny tsy anjery. Talenta mivadika ho poizina. Tsy anjery, tsara ny roa noho ny ray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy, dia hareny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy. Mpitoriteny toko faefatra, andininy fahasivy sy fahafolo. Mitoy ihany ny tantaram-piainan'i Davida sy ny ankonany. Efa nanan-janaka lehibe, efa nanan-janaka maro zany Davida tao anatin'ity toy ny tantara ity. Ary hita fa nisy fikorontanana tao anatin'ny ankohonana tao. Nisy fifangalana tao. Ireo zanany nanjary nisy ny famono. I Absaloma indray zany nandresaka zao izay zanaka Davida. I Absaloma dia anisan'ny zanaka Davida tsara tarehy, ranjanana, bikana ary manan-talenta tokoa. Ny zavaniseho nefany dia namono ny ralahany i Absaloma, namono any Amnona. Dia tezitra ny amin'izay Davida dia noroahana, nenjehana zany i Absaloma, dia nandositra ihany koa izy. Nisy fotoana ny tadiavan'ny Absaloma fifandraisana tamin'i Davida, kanefa tsy nety nandray azy i Davida. Rehefa niverimberina ela teny dia nahazo nakao an-tanàna ihany i Davida, fa tsy mitovy ohatra ny hatramin'ny teo i Absaloma, fa tsy mitovy tahaka ny teo aloha intsony ny fifandraisana. Nisy fotoana ihany koa niantso ny Joaba i Absaloma mba hoeny aminy farany mba handraisany Davida azy. Tsy nandeha nefa ny Joaba, nodorany Absaloma daholo ny variny. Rehefa tsapany fa tsy nahazo ny fanompoana tokony ho azony zanak'andriana i Absaloma, dia ketrika fikomiana izy. Ilay fakamangidy tao aminy dia nitombo dia lasa nitarika fikomiana, lasa nitsiriritra ny fiandrianana izy. Dia namboly fikomiana tamin'ny olona izy, mody ny raisiny tsara avokoa ny olona. Izy tena manan-talentany amin'izay, manan-talentany amin'ny fomba fitenenana izy, hainy mihitsiny izay. Dia nataony nandrebirebena ny olona ilay izy ny tauman'ny olona mba hikomy amin'ny Davida rainy. Nahazo olona be da be izy, ary nisy fotoana tonga teo amin'ny Davida ilay afatra fa efa mikomy i Absaloma, dia voatery tsy maintsy handositra indray i Davida. Nampalahelo ny toe-javatra satria ilay hatsarana sy ny talentany Absaloma dia nivadika ho poizina ho azy. Nisy zavatra tsy netiny nataony, dia nefa tsy netiny ny alana ilay izy fa nampiasainy ho amin'ny fikomiana. Hitantsika fa mitaratra ny toetra ny Satana izany zavatra izany, arak'izay ny anarantsika.
tahaka izay mihitsy no nataony satana tamin'ny tany an-danitra. Tehaka ny fiandrianan'Andriamanitra ray izy dia nampiresaka izy, izany hoe nanao propaganda izany raha ohatra ka izay nitsorina, dia naka ny fitiavany maro hafa izy ny nandika ny lalàna izy nilaza fa Andriamanitra dia ratsy. Dia ohatran'izany koa nataony Absaloma, nitovy tamin'izany mihitsy ny zavatra nanjohan'ny Absaloma. Nampiasa ny talentany izy mba hitondra fanaratsiana an'i Davida dia nitarika korotana izay zavatra izay. Omen'Andriamanitra talenta itsika ry tanora namako. Talenta izay ahafahantsika miara-miasa amin'ny hafa fa tsy hanohitra ny hafa. Indrindra rehefa mitovy tanjona tsara ilay olona izay miara-iasa. Nampianarin'ny lesona izany tamin'ity herinandro ity fa raha ohatra tsika tsy manohitra ny hafa izay mitovy tanjona tsara amintsika fa miara-miasa aminy dia ahavita zavatra lehibe sy tsara kokoa hatrany. Nampianatra antsika ny lesona ahafantatra fa mahavita asa maro ny olona raha miara-miasa noho ny mandesa amirery. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa ilaina ny mampikambana ny ezaka atao amin'ny hafa. Ezaka ho amin'ny tsara izany ary mba hanapa-kevitra hitady fomba hiarahana miasa amin'ny hafa izay mitovy tanjom-piainana amintsika. Indrindra moa eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Izay ny lesona izay nianarantsika. Ka mino fa tsy hampiasa ny talentantsika ho amin'ny fikomiana na manao gafigafy isika na manao zavatra tsy mety isika fa mba hanao ny talentantsika hiara-iasa amin'ny hafa hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika tanora indray azoto hianatra ny lesona mandrakariva ary hampiatra izany eo amin'ny fiainantsika. Mandra-piona amin'ny manaraka indray. Miarahaba indray ny tanora mantoanto rehetra, ireo tanora 13 taona sy 14 taona rehetra. Miarahaba ihany koa ny zoky ny zandry rehetra ihany koa ny ray aman-dreny tsy adino. Lesona faha-efatra no nianarantsika tamin'iny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe Jesosy ilay mpisorona betsika. Jesosy ilay mpisorona betsika. Fa raha iverenantsika ny lesona teo aloha dia nahitantsika ilay asa fanompoana kristianina dia nianarantsika tamin'izay fa ny fanaovantsika asa fanompoana dia vokatry ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Rehefa ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra no manery antsika ao anatintsika dia vonona mandrakarivintsika ny hanao asa fanompoana ary ny asa fanompoana izay ataontsika dia mampiena ny toetra-pahotana ao anatintsika fa kosa mampitombo ny toetra ny fanjakan'ny lanitra izay ao anatintsika. Dia mino fa nanao fanandramana ianareo tsirairay avy tao anatin'iny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny izay. Fa raha jerentsika indray ny amin'ilay hoe Jesosy mpisorona be antsika dia ahita zavatra maromaro indray tsika ao anatin'izany fiara-mianatra izany. Andeha iverenantsika ilay andiny fototra izay natao tsianjery dia ny Hebreo 4:15-20 sy ny 9:20 dia rahantsika mamerina izany. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Kaoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hazojika famondrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Izay ilay andinina novidinao atao tsianjery izay mahafehy ny zavatra rehetra tiana ho ambara tao anatin'iny lesona iny. Tamin'ny taona 1729 ny 12 Oktobra dia nisy fiangonana anankiray, nisy mpiangona vitsivitsy tany New York izay niandra ny fiverenan'i Jesosy ary anisan'izany i Madison. Niandry izy ireo satria hoe amin'ny fotoana io no avy Jesosy. Nandeha ny fotoana nefa ny hariva ny andro, mbola tsy tonga Jesosy, mbola nientanentana ny rehetra fa ho avy Jesosy. Naroso ny sakafo hariva, mbola tsy tonga Jesosy. Rehefa tonga ny tamin'ny 7 alina efa te hatory ireo ankizy kanefany dia
nanao hoe aleo zahay tsy matory sy ndrao tsy ahita ny fiverenan'i Jesosy fa tiana io hita mihitsy ny fiverenan'i Jesosy dia niandro ny rehetra. Rehefa tonga nefa ny tamin'ny 12 alina mbola tsy tonga Jesosy, nitomany iretim-pino reto amin'izay fotoana izay ary diso fanantenana tanteraka. Dia nieritreritra hoe inona ary ny olana fa taizany no nisy olana natonga ny Jesosy tsy tonga, ary ny ranomason'izy ireo dia manoatra no ireo ranomaso izay namoy havana akaiky ireny. Rehefa maraina ny andro dia nandeha nitokana ny vavaka i Ramedisona sy ny namany vitsivitsy teny ampamilona, ary rehefa teny an-dalana teo anatin'ireo katsaka izay naniry dia nahita fahitana i Ramedisona izay napafantatra azy fa i Jesosy dia nivoaka ny hevitra masina ho amin'ny hevitra masina indrindra hanao fifonana ho antsika fa tsy hidina etỳ an-tany akory. Dia noverenana ny dinihana indray ireo faminaniana izay voalazan'ny bokin'i Daniel, ary teo izy ireo nahazo antoka fa diso ny hevitra izay nolazain'izy ireo fa ho avy eto an-tany Jesosy ny fiheverany fa ity tany ity no diovina, fa araka ny fomba teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy dia nisy ny hevitra masina ary nisy ny hevitra masina indrindra, ka indray mandeha isan-taona ny mpisorona be no miditra amin'ny hevitra masina indrindra manao fifonana sy fitalahoana. Dia izay fotoana izay no nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana io, niala tao amin'ny hevitra masina, niditra ho amin'ny hevitra masina indrindra mba hanao fifonana ho antsika. Dia nazava ary tamin'izay fotoana izay fa tsy mbola ho avy Jesosy fa hanao fifonana ho antsika izy. Dia arak'ilay voalazan'ny tsenjery teo, izy no mpisorona be antsika, ary amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny hevitra masina indrindra izy mitalao. Ka raha misy fahadisoana nataonao dia azonao atao ny mangataka famelana mivantana amin'Andriamanitra, ary ny rano Kristy no amafana izany fahotana vitanao izany tsy ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Izy rehetra nifonanao dia ho voafafa ao anatin'ny bokin'ny fitadidiana izany fahadisoana izany, ka ho voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao. Fa ho jerentsika kely hoe ahoana tokoa no natonga an'ilay hoe 22 Oktobra 1729. Araka ny voalazan'ny bokin'ny Daniel toko fa 7:4 dia misy ny tarehimarika vitsivitsy voalaza ao, misy ny 70 herinandro sy ny 340 andro. Io fotoana io rehefa miresaka hoe faminaniana dia ny iray andro mira iray taona. Ilay 70 herinandro ny fanombohan'izy io dia mitovy ihany, izany hoe rehefa mivoaka ny didy hanamboarana indray an Jerosalema. Rehefa mandinika ny tantara isika, mamerina ny tantara, dia voalaza fa ny taona fa 757 talohan'i Kristy no nisiny io didy izay navoaka io. Dia nanomboka teo izany ilay 70 herinandro. 70 herinandro fa ampitomboana 7 izay manome 700 andro izany, izany hoe 700 taona. Dia rehefa ataontsika ny kajikajy dia manome 470 taona ao aorianan'ny Jesosy izay 70 herinandro izay. Dia ilay 340 andro rehefa tomboka amin'ny 757 dia mifarana ny 470. Asaiko izany ianao any an-trano any mba handray stylo sy taratasy mihitsy dia hanao ny kajy fa izay no hitombenan'izy io. Dia satria tsisy ny taona aotra dia izay no mahatonga azy mifarana amin'ny 470. Izany hoe tsy tantara foronina akory izany fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza an'izany eo amin'ny Daniel 9:420 sy ny 15:20. Izany hoe ny mena rehefa minaniana ireny mba hampiomana antsika sy alalantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Ny fiavian'i Jesosy dia tsy fantatsika na ho ela na ho haingana, fa efa nanambara izy fa ho avy tsy ho ela. Tsy fantatsika ny andro sy ny fotoana, fa ilaina isika miomana mandrakariva isan'andro dia ho vonona isika ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany. Ka raha misy ny fahadisoana natao dia manana ilay mpisorona be isika izay mitalao amin'Andriamanitra ny amelana ny fahadisoantsika tsirairay avy. Dia maniry ary tanora mantoanto hoe ny lesona izay nianarantsika tao anatin'iny herinandro iny dia mba hiainantsika ka hatonga antsika hanatona bebe kokoa an'Andriamanitra, hanakaiky bebe kokoa an Jesosy ilay mifona ho antsika manao fanelanelana ho antsika mandrakariva. Dia ny tompony hitan'ny tanora mantoanto rehetra dia mirary sapata mahafinaritra ho antsika dia ho amin'ny manaraka indray ary veloma daholo.
dia io ianao indreto zahay ifampizara isika ny amin'ny tenin'andriamanitra izay ny rahantsika nianatra milohan'izany nefa na dia fo ihany aza ny fandarantsika dia miarabanao miaraba ny satovy rehetra lohateny anankiray manao hoe tantara mirakitra finoana zay ny lohateny izay miresaka ny mahakasika ny Estera tantara mirakitra finoana raha mijery zany lohateny zany ndray zany tsika satria araka nefa ny rahantsika teto dia eo amin'ny lohateny tsika dia efa mandray lesona lohateny satria ny lohatenyny lohahevitrintsika dia tsy hoe apetrapetraka fahatany sanatria fa misy heviny misy dikany efa misy afatra sady tantara mirakitra finoana ny tantara ny Estera ary ny tantaranao zay le fanontaniana instrumentsika lesona mba mirakitra inona ny tantaranao mba mirakitra finoana ve ny tantaranao io tamin'ny lasa sady mirakitra adalàna dia mirakitra tsy fahombiazana dia mirakitra alahelo dia tsy haiko farany fandrian'Andriamanitra sy ny sitrapony ny tantarantsika rehetra dia mba tantara mirakitra finoana ka amin'izao sisa izao rehefa vitantsika ty lohahevitra ty dia ny tantaranao manomboka eo mba ho tantara mirakitra finoana amen ho tanteraka anie zany zao no voasoratra ao amin'ny Estera 4 manomboka eo amin'ny 9 sy ny 20 dia nampitondra valiny ho an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary voriony jiosy rehetra zay hita aty Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary zasy ny ankizy vaviko ifady toy izany koa ary amin'izany no idirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty dia maty zany ilay tantara mirakitra finoana tantaran'ny Estera ianao ve efa mba nanentana ny amin'ny zavatra ara-panahy zava-panahy hoe andao mba hifady hanina fa misy an'ity programma anankiray ity ho ataontsika tsy haiko mety asy io mety fianarana io andao hifady hanina tsika mpiara-mianatra azo atao nge zany misy zavatra lehibe ho atao andao mba hiara hivavaka andao hifady hanina dia za koa hifady hanina miaraka amin'ny namako ny tsy ambaratelo ny fahombiazana dia ny vavaka ny fifadikanina amin'izay atao rehetra mba andramo zany araka nefa ndresantsika tamin'ny heriny tsy ny fahaizanao tsy ny fianarana vitanao tsy ny tanjakao no ampahomby anao fa mifanahin'Andriamanitra mba manaova nge fa nandrama ohatry ny Estera mba hito ambavaka andao mba hifady hanina isika ny amin'ity zavatra atao ty ny amin'ity projet ty ny amin'ity asy ty ny amin'ity fianarana ty dia miara-mivavaka ny namana dia hitanao fa ahomby dia zany ny fanentanana nataon'ny Estera ho an'ny jiosy rehetrarehetra ho an'ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra ho an'ny namana rehetra ary izy koa mba nanao toy izany dia ilay hoe tantara mirakitra finoana dia izao mampetsi-po ilay ny amin'ny tapany farany koa raha tahiny maty dia maty satria hiditra ao amin'ny mpanjaka i Estera amin'ny fotoana izay tsy tokony hidiranao ary tsy mety mihitsy zany araka ny lalàna kanefa dia hoe hiditra ao aho mba ho fanavotana mba ho famonjena mba ho fahombiazana dia mety ho faty aho fa raha maty aho dia maty mba misy sahany zany ve tsika fa tsika io nge amin'ny ankapobeny dia mandeha dia manao tsika ohatry ndraindray le izy ohatry ny mampamenatra ihany ohatry ny manala baraka zany ndraindray mantsy raha miaraka amin'Andriamanitra io dia ohatry ny menamenatra ohatry ny hava baraka zany ny sasany ohatry ny hoe maty be zany ny Estera dia tsy hoe fafambaraka na hoe maty be na hoe tsy fantatro fa hoe fahafatesana mihitsy ary tsika moa zany amin'ny ankapobeny ndraindray rehefa mitady hamono rehefa mitady hafaty ty fiarahana amin'Andriamanitra ty dia miala amin'izay tsika hoe le tamin'ny voalohany ohatra metimety ihany ohatra ny nandreraka ihany ohatra ny nakarary ny haiko mihitsy fa eto kosa ohatra ny hafaty ty aloha mijanona zay ilay tantara mirakitra finoana any Estera na dia ho faty azy izy rehefa maty dia maty tsy haiko hoe mba afaka miteny an'izany ve ianao eo amin'ny fanatanterahana ny vina anankiray na ny zavatsoa anankiray ny zava-panahy anankiray hoe
na ho faty ary dia tsy maninona fa ho ataoko izany toetra n' jesosy io irariana mba ho toetrantsika koa dia mety hiteny ianao hoe jesosy mahavita an'izany fa etontsika dia mahafantatra ary nahita fa estera dia nahavita an'izany ary estera dia vehivavy kely tsotra vehivavy kely tsy hoe inona akory tsy hoe avara-pianarana tsy hoe aviaiza fa vehivavy kely tsotra tao amin'ny jiosy ianao koa olona tsotra ianao fa afaka hanavitra olona marobe afaka vita zavatra lehibe ary zay ianao tsotra zay mihitsy ara ny tian'Andriamanitra anao zavatra lehibe ampiseho tantara mirakitra finoana irariana mba hitombo ny finoanao tahaka ny finoany estera ka ninninona zavatra mitranga sakana eo aloha dia miroso ianao rehefa hitanao hoe tsara mahasoa makasika an'Andriamanitra indrindraindrindra dia miroso ianao na dia ho faty aza dia hitanao fa isy fahombiazana ary mbola hitomo io tantara io amin'ny heriny fa zay aloha ny amin'ny an'io dia irariko manomboka izao mba hanina tantara mirakitra finoana ianao satria io Andriamanitra io tsy mijery ny lasa fa mijery ny anio ny lasanao tsy mijery n'izany Andriamanitra fa hainao mandeha izao io ny jereny hoe ho aiza amin'izay ty tantarany zanako ty zay ny tena jereny dia tia hanampy anao izy mirarosondray ary fifaliana ilay franco ho amin'ny manaraka arsia faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny fiarahantsika mamerina ny lesona lehibe lesona faefatra zay mbola ao anatin'le loha hevitra ao amin'ny filazantsarany jaona isika ankehitriny fa nodiniantsika androany moa dia hoe ny fanambarana ny Kristy ho misy ny fanambarana rehetra ny amin'i Jesosy dia toana ny soratra masina avokoa izany hoe misy pirofo mazava tsara avy amin'ny soratra masina ry fanambarana ireny ary Jesosy mihitsy aza no nanao fanambarana manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay tamin'ny terinandro io izany hoe ny androany zany dia ijery fanambarana telo isika izany hoe zarantsika loha hevitra telo ny dinidinika dia ny fanambarana Jaona mpanao batisa dia ny fanambaran'ireo mpianatra voalohany Andrea, Simona Petera, Filipo ary Natanaela ary ny fizarana faharoa dia ny fanambaran'ny Nikodemosy ilay fariseo ka ny voalohany ho resantsika dia ny fanambarana izay nambaran'ny apôstôly Jaona raha nanoratra filazantsara ny Jaona dia natomboko tamin'ny hoe ilay teny ilay filazantsara natombony tamin'le hoe ilay teny dia efa nisy nandritra ny mandrakizay izy talohan'ny famoronana zay ny fanombohan'ny Jaona azy i Jaona dia ilay vavolombelona manambara ny amin'i Jesosy naniraka mpisorona sy levita ireo mpitondra fivavahana mba hanontany an'i Jaona hoe iza moa izy noho ny fihevery andiso nanjaka tao Jodia momba ny amin'ny Mesia dia zava-dehibe ho an'i Jaona nanazava ny momba azy teo anatrehan'ireo fihevery andiso ireo ka nilazany Jaona ny filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy fahasivy-ambinifolo fa tsy izy ilay mazava fa ny rain'Andriamanitra fo kosa izy ho vavolombelona hanambara n'ilay mazava Jesosy ilay mazava i Jaona dia nirahana hanomana ny olona ho amin'ilay fihavian'ilay Mesia ka niteny Jaona amin'ny andininy faharoapolo amin'ny toko voalohany Jaona toko voalohany ka ny andininy faharoapolo ary nilaza marina izy ka tsy nandà fa hoy ny filazany tsy izaho no Kristy i Jaona dia tsy nilaza ny tena no Kristy fa i Jaona kosa nefa dia nanambara tamin'ireo mpitondra fivavahana fa hoy Jaona hoe izaho dia manao batisa amin'ny rano fa Kristy kosa manao batisa amin'ny fanahy masina amin'ny andininy fahatelo amby telopolo mbola laza i Jaona fa na izaza tsy mendrika ny hamahan'ny fehikapany Jesosy satria manatombo Kristy raha ampitahaina amin'ny Jaona satria Jesosy dia efa nisy talohany Jaona ary sy ny fanambarany i Jaona dia eo amin'ny andininy fahaefatra amby telopolo ny fanambarany Jaona mpanao batisa dia nilaza manao hoe ary nahita aho ka dia manambara fa izy no zanak'Andriamanitra
ny fanambarany jona mpanao batisa voalohany zany dia ny filazana an Jesosy fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ny jiosy mantsy dia nanantena Mesia hanafaka azy eo amin'ny fangejan'ny Romanina. Nanantena izy ireo fa isy Mesia anankiroa izay hanafaka azy, ny anankiray miendrika mpisorona, ny anankiray miendrika mpanjaka. Fa tsy izany anefa no tanjo ny filazantsarany Jaona fa ny anova ny fomba fijirin'izy ireo mikasika ny amin'ny mpamonjy. Nampafantariny Jaona fa Jesosy no anatanteraka no teny fikasana voalaza ny testamenta vaovao. Jesosy no anatanteraka ilay teny fikasana voalohany atao tamintsika olombelona ka tanderahany izany. Nampafantariny Jaona fa Jesosy no hanavao ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. Inona tokoa mantsy ny zavatra nitranga rehefa nanota ny olombelona dia tapaka ny fifandraisana tamintsika sy ny lanitra. Fa tonga kosa Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Zao ny voalazany Jaona amin'ny 9:7 Jaona toko voalohany ka ny 9:7 manao hoe noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy nanatona azy Jaona ka dia hoy izy ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Jesosy no ilay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Re mpiara-mianatra namako isany ampoany Jaona ny fahafantarana an'izany ka natonga azy ifikitra mandrakariva teo amin'ny Jesosy. Zay ny fizarana voalohany. Fizarana faharoa dia ho resahantsika indray ny mikasika ireo mpianatra, ny fanambaran'ireo mpianatra. Inona ny fanambarana nataon'ny Andreas Jaona? Inona ny fanambarana nataon'ny Simona? Inona ny fanambarana nataon'ny Natanaela? Zay indray no resahantsika. I Jaona mpanao batisa moa dia araka ny voalazantsika fa izy no ilay vavolombelona anambara an Jesosy. Eo amin'ny 9:5 sy 5:30 noho ny ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy. I Andreas sy Jaona evangelista io niaraka tamin'ny Jaona io. Ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Tena mpifandray am-pody sary satria Jaona no nampianatra ireto roalahy ireto no mombany amin'i Jesosy. Nampafantarany Jaona azy ireto ny maha-Mesia. Izy no nahatanteraka ny faminaniana. Na dia atao hoe zava-dehibe tamin'ireto mpianatra roalahy ireto aza ny fifandraisana tamin'i Jaona dia nilaozany Jaona satria nahita an Jesosy izy. Ry mpiara-mianatra amiko malala isany. Ny fahitana an Jesosy dia hamoizana ny sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Niza ka mbola mifikitra ny zava-tsarobidy ho aminy dia tsy afaka ny anaraka an Jesosy izy. Nilaozana izy ireo ilay mpampianatra azy fa nanaraka an Jesosy izy. Amin'ny 9:30 ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka. Fantatra Jesosy kay fa manaraka azy ianao. Fantatra Jesosy kay fa manaraka azy isika dia nitodika Jesosy ary dia nanontany manao hoe inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy Raby eo izay atao hoe raha dika mpampianatra aiza ianao no mitoetra? Hoy Jesosy taminy avia fa ho hitanareo koa dia nandeha izy ka nahita izay hitoerany ary nitoera teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora 10 tamin'izay fotoana. Ry namako malala isany. Ry mpiara-mianatra ny fiarahana amin'i Jesosy dia mitondra antsika eo amin'ny toerana izay misy an Jesosy. Ary tadio tsara fa eo amin'ny toerana misy an Jesosy no fiadanana ho antsika tsara. Ary vita izay toe-javatra izay dia lasa indray Andrea. Andrea 9:50. Andrea rahalany Simona Petera no nanaka tamin'izy roalahy dia nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an Jesosy. Ary izy nahitany Simona rahalany
ka hoy izy hoe efa nahita ny Mesia izahay. Ho an'ireto mpianatra voalohany reto ny fanambarany mikasika amin'i Jesosy dia resy lahatra izy fa Jesosy no Mesia. Tsy nijanona teo ny toe-javatra. 19 noho ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galili Jesosy ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe manarà. Filipo zany no mpianatra voalohany azo baiko manao hoe manarà. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andreasy Petera. Filipo kosa nahita Natanaely ka nanao hoe efa hitanay ilay nosoratan Mosesy tao amin'ny lalàna ary nosoratany mpaminany dia Jesosy zanaka Josefa avy any Nazareta. Ny fanambarany Filipo momba ny amby Jesosy indray ilay nosoratany Mosesy amin'ny lalàna, ilay nosoratany mpaminany ary ny farany dia zao hoe ilay zanaka Josefa avy any Nazareta. Nilazany amin'izany tamin'ny Natanaely izy fa hitanay. Somary nanaitra ny Natanaely kosa nefa fanambarana io. Dia toa nanao fiteny masika i Natanaely vao naharian'ilay hoe zanako Josefa avy any Nazareta. Na eno ilay anara-tanàna hoe Nazareta dia nisy hevitra mibahana miloha momba n'io tanàna kely io ny tao an-tsain'ny Natanaely. Ninono mantsy fa tsy mba isy zany mpanjaka zany hipotra amin'ny tanàna kely tsy dia manahoana io. Ka dia takona ny fahitany Natanaely. Fa ny zavatra nafinaritra nefa tsy nihita tamin'izany ady hevitra zany Filipo fa ho fotsiny Filipo. Hoy ny tenin'ny Natanaely ary hoy Natanaely taminy moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta. Marina fa nilazany amin'i Jesosy zanaka Davy, zanaka Josefa, nosoratan Mosesy, izy la izy. Fa Natanaely tsy nandray an'izany. Dia hoy Filipo manao hoe andeha izahay. Dia nandeha Natanaely. Ary rehefa nandeha Natanaely dia gaga fa fantatry Jesosy izy. Ary ny teny nataon'i Jesosy nanova Natanaely ho Jesosy. Jesosy nahita Natanaely avy nanatona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Jesosy tsy mba nanao fiteny masika tamin'ny Natanaely. Fa ny nafinaritra iteny feno fitiavana nataon'ny Jesosy any Natanaela io dia nanova ny fijery Natanaela. Ka zao ny voalazany. Zao ny voalazany eo amin'ny 9:7. Dia namaly Natanaely ka nanao hoe rabi ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Ilay fiteny fitiavana nataon'i Jesosy any Natanaely dia nanova an'ilay fiteny masika teo ho fiteny manambara ny vaovao mafala amin'izao tontolo izao manao hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no mpanjakan'i Israely. Izy no nilaza an'izany voalohany. Nanova any Natanaely teny fitiavana. Zay ny fanambarana faharoa ary fizarana fahatelo farany dia ny fanambarana Nikodemosy. Haitsika tsara ny tantaran'i Nikodemosy. Nikodemosy ilay fariseo anankiray. Midika ny anarany hoe Nikodemosy dia hoe mpandresy ny vahoaka. Zay dikany hoe Nikodemosy. Fariseo izy. Mpampianatra anaty-tsaina teo amin'ny Israely Nikodemosy. Mambra Sinedriona izy. Ny Sinedriona moa dia filan-kevitra dikan'izany. Lehilahy manan-karena mitana toerana lehibe teo amin'ny tamin'izany fotoana izany Nikodemosy. Kanefa efa mba nandreny amin'i Jesosy izy. Ary anisan'ny niaro an Jesosy tao amin'ny filan-kevitra tao amin'ny Sinedriona tao. Anisan'ny niaro an Jesosy izy. Ary nanana fikasana mba hanatona an Jesosy. Izay maniry hanatona hitady an Jesosy tsy maintsy mahita. Voalaza amin'ny Jaona 7:1-2. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina. Ry mpiara-mianatra namako isany. Amin'izay fotoana natonanao an Jesosy tsy mampaninona azy izany. Fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao manatona an'Andriamanitra. Natahotra an'ireo mambra namany. Natahotra ny toerany sy ny voninahiny. Nikodemosy alina tamin'ny mangingina. Inona ny fanambarany Nikodemosy ny amin'ity Jesosy ity?
fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Zany ny fanambarany Nikodemosy. Fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy niditra tamin'ny ady-hevitra, tsy niditra tamin'izany fandokadokana zany Jesosy, fa hoy izy Jesosy namalaka anao tamin'ny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy, ity lehilahy ity dia mila famonjena. Ity lehilahy ity dia mila famonjena. Mahafantatra ny amponiny tsirairay avy Jesosy, fantatry Jesosy ny ato am-poko, fantatry Jesosy ny ao am-ponao, ka dia nivandana tean Jesosy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ka natana Nikodemosy, ahoana natanteraka an'izany? Dia nivandana tean Jesosy ao amin'ny andininy 10 Jesosy namalaka anao taminy hoe ianao va mpampianatra ny Israely ka tsy malala izany zavatra izany? No ivery Nikodemosy fa tsy mila fiovam-po izy, fa ho an'ny jentilesa ihany ny fiovam-po. Tsia, ho an'ny olona rehetra ny fiovam-po. Ny herinamana isany taddio fa tsy misy olona voavonjy hatramin'ny nahaterahana zany na inona firazana, na inona fiangonana izay nahalehibe azy, fa ny mahavonjy ny olona dia ny finoana an' Jesosy, tsy maintsy ateraka indray ny olona. Dia miraka fanontaniananao ary, inona le hoe ateraka indray? Ary nahoana Jesosy no nanindry mafy amin'ile hoe fahaterahana indray? Ry namana mpiara-mandinika amiko izao izay ten'Andriamanitra izao, mpiara-mianatra malala isany, mitaona antsika ny fanambaran'ireo mpianatra, ny fanambaran'ny Jaona, ny fanambaran'ny Nikodemosy, ireo fanambarana rehetrarehetra ireo, dia mitaona antsika manao hoe andeha isika hino fa Jesosy ilay tonga navitra izao tontolo izao. Koa raha ety am-pamaranana dia tiako ny sarika an'izainao, andao hijery an Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao isika. Andeha isika ampifantoka ny fijeritsika eo aminy, mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika. Nikodemosy fantatsika ny faran'ny tantara, fa rehefa nametraka ny finoana tamin'i Jesosy izy, nijery an Jesosy izy, anisany nandray anjara lehibe teo amin'ny nandevenana an Jesosy Nikodemosy. Ao amin'ny Jaona 7:10 ka ny 9:30 dia zao no voalaza le teny 9:30. Ary tonga koa Nikodemosy ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra ny ora sy hazo manitra voaroaro tokony 100 livatra, dia noraisy ny fatin'i Jesosy ka nofinosy ny lamba-paty tambamy zava-manitra araka ny fanaon'i Jesosy raha mahamboatra faty alevina. Ny mpianatra tsy hita, fa Nikodemosy kosa teo hatramin'ny nahafatesany Jesosy. Andriamanitra ne hita ianao, hitantsika tsirairay avy, ka ho raisika am-po le teny fototra manao hoe o Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mila ateraka isan'andro sika ry mpiara-mianatra malala isany, ateraka ny ten'Andriamanitra, ateraka ny rano, ateraka ny fanahy. Andriamanitra ne hita antsika ny amin'izany rehetra izany. Ka raha sitrapon'Andriamanitra dia eo indray tsika amin'ny dinidinika manaraka. Fa ny androany aloha dia asaiko ianao ndao toanantsika indray ity sekoly ity, ka natanteraka ny fanatitra isika mba ho fanohanana izany sekoly izany.
andriamanitra rainay any an-danitro misaotranao zay no fotoana sarobidy zay ny afahana niara-nianatra ny teninao tamin'nyity androany ity ka nahafantaranay ireo fanambarana maro samihafa ny amin'i Jesosy ilay Mesia. Ampio zahay mba hanaiky sy hino fa Kristy no ilay Mesia, izy ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondry zay manaikitra ny fahotanay tsirairay avy. Ampio zahay ampifantoka ny fijerina eo aminy ary ampio zahay mba hampitombo ny finoanay aminy. De taio zahay, taio zao mpiara-mianatra rehetrarehetra izao okaneny faneno masina no mampitoetra reny teny reny ao am-ponay. Fa nivavaka tonoana sy gnatanana amin'ara Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao